dia faly miarabantsika rehetra indray ry ava-malala tratran'izao takariva fa efatra izao misaotra an'andriamanitra isika satria mbola omeny izao fotoana izao indray a ary eto am-panomboana dia tiako ny mirary sosahady ho antsika rehetra indrindraindrindra ho an'izay tsy salama kanefa mety mandre an'izao fandarana izao dia inganeny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ho aminao hitondra fahasalamana hitondra hery ary indrindra ilay tanany mahery ane mba hakasika anao amin'izao takariva izao ka mba hitondra fahasalamana ao anao izany a Kristy lay mitondra ny aretintsika ary zany diakapoka tamin'izany manasitrana antsika dia mba hitondra fanasitranana ao antsika rehetra ne Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Lohateny faefatra indray no iarahantsika mandinika amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ity takariva ity. Ahoana hoy Andriamanitra momba ny maha olom-baovao. Andesika iaraka hivavaka alohany amelabelarantsika izany. Andriamanitra rahay zanaka fanahy masino. Akory ny hafalianay indray amin'ity takariva ity. Fa mbola nitehirizinao amin'ny fahasoavanao izahay, mbola nahazo ny famindramponianao izahay, ary mbola misaotra noho ny hanomezanao anay tombonandro. Indrindra fa izao fotoana takariva iarahanay mandinika ny teninao izao indray. Ray masino, arotsahy aminay ny fanahy masina. Hanazava ny fonay ny sainay, hitarika anay amin'ny fandiniana ny teninao indray. Ka manatrea izao fotoana izao ianao, fangatahanay amin'ny Kristy Jesosy, lay tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany, ka dia ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ahoana hoy Andriamanitra momba ny maha olom-baovao. Efa hitantsika ny amin'ny hoe ahoana hoy Andriamanitra momba ny soratra masina, ahoana hoy Andriamanitra momba ny tenany, omalitsika tena hitany hoe ahoana hoy Andriamanitra momba antsika olombelona, ary an'io zany a dia tohizantsika hoe manao anandray izany atao hoe olom-baovao izany araka ny fanambaran'Andriamanitra. Ny zavatra voalohany ambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny ato amin'ny Korintianina faharoa 5:7 dia zao ny voasoratra ato hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Eny ry ava-malala, araka izany fanambarana izany, ny mba olom-baovao zany a dia ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Kristy. Ka ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe efa ao amin'ny Jesosy ve isika? Omanitsika dia nahita ny amin'ny hoe tsy tian'Andriamanitra isy ho very izay rehetra nomen'Andriamanitra an' Jesosy Kristy. Dia androany zany isika dia mahita eto fa zay rehetra ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy. Lasa olona vaovao izy zany, olona manokana izy zany, olona hafa mihitsy izy zany. Ny fiainany teo aloha dia efa navalo ny tantara, fa fiainam-baovao ny fiainany manomboka eo amin'ny fandraisany an' Jesosy Kristy. Ka fantaniana dia hoe ahoana moa zany hoe ao amin'ny Kristy zany? Ahoana zany eo amin'ny Kristy zany? Dia Andriamanitra ihany no mamaly izany amin'ny teniny ao amin'ny Galatianina 4:7. Galatianina 4:7. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy
any Kristy. Eny ry hava-malala, ny hoe ao am Kristy zany de mitafy any Kristy. Taka antsika rehetra manao fitafiana io, ao anatin'ny fitafiana isika. Ka ny olona ao am Kristy zany de Kristy no isalorany eo amin'ny fiainany. Ary zany de azo amin'ny alalan'ny fanaovana batisa. Zay rehetra atao batisa zany de mitafy an Jesosy Kristy. Zay zany ny fomba anehoana ny andraisana indray an Jesosy. Fomba faharoa iteny an'Andriamanitra an'izany, ilazan'Andriamanitra momba an'izany de zay voasoratra ao amin'ny Jaona 3, manomboka ao amin'ny 9. Aseho eo hoe ateraka indray lay olona. Ateraka indray. Zao ny voalaza ny soratra masina. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa i Jesosy. Raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Le hoe ateraka indray de hoe ateraka avy any ambony. De zao ny toy ny ao amin'ny 4. Hoy Nikodimosy taminy, ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra any akibony reniny indray va izy ka ateraka? De hoy Jesosy namaly azy, lazaiko aminao marina de marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. De eo amin'ny 9 hitantsika hoe zay ateraky ny nofo de nofo, ary zay ateraky ny fanahy de fanahy. Ry hava-malala, Jesosy de miteny amin'ny 7 hoe azagaka noho izany nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Tsy maintsy. Zany hoe raha ho tonga olom-baovao zany de tsy maintsy ateraka indray. Ateraka avy any ambony, ateraky ny fanahy. Fa zay ateraky ny nofo ny teny eto de nofo. Zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ka ny batisa zany araka ny hitantsika eto amin'ity soratra ity dia fahateraham-baovao. Fahateraham-baovao zany, lasa olom-baovao zany ianao, sady nateraka indray ianao no mitafy any Kristy. De zavatra roa zany ny asehony eto. Ny fahaterahana ara-nofo de tsy misy safidy. Tsisy safidy io. Na iza olombelona teraka teto ambonin'ny tany de tsisy afaka ny safidy hoe za ataovy zanaky dadanay sy mamanay. Tsy nisy ny safidy an'izany. Isika zany zao malagasy, isika zay gasy. De tsy nisy ny safidy mihitsika hoe ataovy malagasy zahay Andriamanitra. Tsisy afaka ny teny an'izany. De amintsika malagasy io de mbola misy samy teraka tamin'ny faritany maro samihafa, faritany 9, foko 12, mihoatra ny 12 raha moa zany ny foko ny tena marina. De tsy nisy ny safidy mihitsy ny hoe za ataovy ateraka avy amin'ny foko anankiray. Tsy nisy ny safidy an'izany. Fa eto amin'ny fahaterahana ra-panahy kosa ry hava-malala dia safidy malalaka. De ianao zany no safidy. Ny aminy hoe tianao ve ny ho tonga olom-baovao? Tianao ve ny hateraka indray? Tianao ve ny hisalotra an Jesosy Kristy? Na hitafy an Kristy? Fa amin'ny alalan'izany no hahatonga anao ho olom-baovao. Araka ny voalaza ny soratra masina. Ka rehefa lasa olom-baovao zany ianao, dia lasa ny mombanao taloha de tonga olona vaovao ianao. Zao no ambara amin'ny bokin'ny Romanina. Romanina 4, 7 ka trary amin'ny 9. Hoy ny voalaza hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa tao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany,
fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka noombona taminy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony. dia zao raha ny voalaza amin'ny andinin'ny fahavalo hoe raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Eny ry hava-malala, zava-dehibe mihitsy zany a zay hoe lay toetra zany kay a dia alevina amin'ny alalan'iny rano batisa iny a dia maty miaraka amin'ny Kristy ianao, koa satria Kristy natsangana tamin'ny maty dia ianao koa zany atsangana amin'ny ho amin'ny fiainam-baovao amin'ny alalan'izany batisa izany. Ka manjary mitafy toetra vaovao ianao, mitafy any Kristy. Ka raha miara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa miara-belona aminy koa. Zany ny tombotsoa amin'ny fanoloran-tena ao amin'i Jesosy ry hava-malala. Fa raha vao ianao no miara-maty amin'i Kristy dia tsy maintsy miaraka velona amin'i Jesosy Kristy koa ianao, satria Jesosy velona mandrakizay. Ka tiako manamafy eto, efa ndresako tamintsika teto io tany amin'ny fandarana tany aloha tany, fa tena zava-dehibe amin'i Jesosy ny batisa ry hava-malala. Satria raha nanomboka ny asany teto ambonin'ny tany izy dia natao batisa, zany nanombohan'ny asany teto ambonin'ny tany. Ao Matthieu 7:5-10. Zao mivaky ny teny ao manao hoe fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia nekeny izy dia natao batisa Jesosy Kristy. Io batisa io ihany koa ry hava-malala no namarana an Jesosy ny asany teto ambonin'ny tany rehefa hiakatra ho any an-danitra izy ka dia nanome hafatra tamin'ireo mpianatra araka ny voalaza ao Marka 5:20 sy ny Matthieu 7:20, fa Matthieu 7:20 ny 7:20 no vakitsika. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy ny tanana zay rehetra nandidiko anareo. Ary ino sa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Ry hava-malala, zany no afatrafatra napetraka Jesosy. Alohan'ny hanombohan'ny asany dia natao batisa izy. Rehefa niakatra ny an-danitra izy dia nanafatra ny mpianatra hoe ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, dia manao batisa azy ireo, dia ampianaro hakatoa n'Andriamanitra izy ireo, hitandrina ny didiko. Ary ny teny fikasana apetrany eto dia hoe omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Ry hava-malala, zava-dehibe zany lay batisa, satria azahoantsika mahazo lay toetra vaovao, lay fahateraham-baovao. Ka io no ambaran'Andriamanitra amintsika ny amin'izany hoe olom-baovao zany. Ka ianao ve efa olom-baovao ankehitriny? Inona no safidinao ankehitriny? Maloana ity batisa ity. Tsy hamela belatra intsony any amin'ny batisa hoe atete sa atsoboka, fa efa imbetsaka ianao nandre anyity teny ity hoe atsoboka ny batisa zay voasoratra atao anatin'ity soratra masina ity. Atsoboka tahaka an Jesosy Kristy. Ary misy heviny lehibe lay atsoboka, miaraka alevina amin'ny Kristy ary miaraka atsangana amin'ny Kristy. Izany no fahamarinana atao anatin'ny soratra masina. Ary zay no mahasarotra ny safidy atao ankehitriny, satria mifono zavatra ara-panahy loatra lay batisa. Tsy mitovy amin'ny hoe miroboka anaty rano-tsotra ianao ka milomano, tahaka ny hoe milomano any anaty ranomasina, na milomano anaty piscine, na milomano anaty dobo, na milomano amin'ny renirano. Fa satria misy heviny ara-panahy loatra lay atsoboka, dia zany no mahatonga ny hoe safidy sarotra zany izy ity. Rehefa tsy manana fahavononana sy finiavana ho tonga olom-baovao, tena sarotra izy io, sarotra lay iroso amin'io batisa io, rehefa mbola manapaka ao amintsika ny fahotana, sarotra io. Ka mahatonga ny olona hiady varotra hoe aleo atete fotsiny ny ahy.
dia aleo koa amin'le mbola zazakely iny ny atao zazakely anganana safidy ny fahateraham-baovao dia safidy satria le batisana e dia fiakekeliko e araka ny voalaza ao Matteo 7:4 isika dia mpanota hoy ny tenintsika nanambaran'Andriamanitra antsika omaly fiakekeloka ny batisa maneho fibebahana ny batisa araka ny voalaza Matteo asan'ny apôstôly 2:7 fahafatesana ny amin'ny ota ny batisa araka ny voalazan'ny Romanina zay voavy vakitsika teo alohany teo Romanina 4:7 fahaterahana indray ny batisa araka ny voalazan'ny Jaona 3:5 fandraisana ny fanahy masina ny batisa araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 ihany koa fitafiana ny Kristy izany fisalorana ny Kristy Galatiana 3:7 ary indrindraindrindra azahoana ny famonjena ny batisa araka ny voalaza ny Marka 4:9 tatsika eto amin'ny soratreto zany rehetrarehetra zany azonao ataony mandray atsoratra ka inona ny safitinao sao fa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo zay rehetra ateraka indray ateraka avy any ambony ateraky ny fanahy dia manana fiainana mandrakizay amin'ity takariva ity manaova safidy tsara fa ianao dia tsy nanana safidy raha nateraka ho olombelona teto an-tany tsy nanana safidy ianao gasy ianao ankehitriny tsy safidinao mihitsy izany fa rehefa nateraka ianao dia gasy fa amin'ity maha olom-baovao ity ny maha ao amin'ny Kristy dia safidy malalaka dia hoy Jesosy hoe aza gaka ny amin'ny lazaiko aminareo hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo ka raha teo tonga olom-baovao ianao dia tsy maintsy ateraka indray dia safidy zany ny atongavanao amin'izany ka amin'ity takariva ity misafidiana ny atao batisa mba ho ateraka indray misafidiana ny atao batisa mba hitafinao an Kristy misafidiana ny atao batisa mba hanehonao fa ianao tokoa dia olona mpanota olona meloka ka vonina hibebaka ny amin'izany rehetra izany ary misafidiana ny batisa ianao atao batisa mba handraisanao ny fanahy masina hitarika anao mandra-piveriny Jesosy Kristy eny amin'ny raha olanitra mba hazahoanao antoka ny ananana fiainana mandrakizay fa Kristy nanomboka ny asany tamin'ny batisa no faranany tamin'ny batisa koa zany asa izany dia hoy izy aminao hoe zay rehetra mino tsy atao batisa no vonjena mino izany va ianao raha mino ianao mirosoa ho amin'ny batisa dia sika hiaraka hivavaka Andriamanitra ray malalo misaotranao zahay no ny fanambarana avy amin'ny teninao indray tamin'ity takariva ity mamaripahitra ny atao hoe olom-baovao ny olom-baovao dia olona niova fo satria efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo nanolo tena eo amin'ny Kristy nanolo tena mba ho ateraka indray ny safidy ny lala marina natao batisa ho an'i Jesosy Kristy nandevina ny fahotana miara-maty amin'ny Kristy ary nitsangana indray ho amin'ny fiainam-baovao ka nitafy an'i Kristy nitafy ny fahamarinan'i Kristy nitafy ny fahavelomani Kristy nitafy ny fahamasinan'i Kristy nitafy ny toetran'i Kristy Andriamanitro aoka izahay rehetra zay efa nandray izany famonjena amin'ny alalan'ny batisa izany zay atolotra Jesosy Kristy tompo ho lalana azahoana ho amin'ny fiainana mandrakizay hatonga anao ho olom-baovao dia inga ny Andriamanitro mba ho voatahiry hatramin'ny farany izahay ireo rehetra zay mbola tsy nandalo tamin'izany rano ny batisa zany kosa ka misafidy ny ho ateraka indray amin'ity takariva ity dia tanteraho zany Andriamanitro tanteraho zany fa manolo tena ho anao ireo olonao ireo ka raha misy olona ao Kristy dia ho tonga olom-baovao dia mba ho tonga olom-baovao koa an'izy ireo
hanana ny fahavelomana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy azo antoka ny famonjena fa izay mino sy atao batisa no vonjena. Enoy izany vavaka izany raha io ary eo ka Kristy eo mba ho tanterahanao izany araka ny alehibe ny fahasoavanao. Voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Mankasitraka mandrakariva ry Amalala ny amin'ny fanarahanao ity fandarana ity hatreto ny fotoanantsika androany raha sitrapon'Andriamanitra dia iaona hitondray isika rahampitso amin'ny ora toy izao ka dia mametraka ny veloma mandram-piaona indray. Tompo alehitantsika tsiraray avy veloma tompoko.